Tonga sao daholo zanaka gasikara atao ahoana mamoaka ilay ratsan-tanana rehefa ialahy ilay mitady ny point G iny. De ny tanana ialahy moa zany amin'ny ankapobeny ho averiko aloha atao ahoana ilay mitady point G rehefa apitra ilay izy de ratsan-tanana ity ampovoany ity no tsara, de rehefa mampiditra ilay izy atao tsimoramora, atao makasoka tsimoramora ilay molony anankiroa amin'ny farany ambony iny, de rehefa midony ery amin'ny farany apakarina ilay izy atao miakatra ohatr'izao na atao maninonetsiketsiky ohatr'izao na somary atao ohatran'izao. Rehefa amoaka amin'izay ela de le tena tsara de somary atao ahodikodina ohatran'ny tandrimo, miodikodina 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 de zay le izy avoaka tsimoramora ohatr'izay. Amin'izay zany mba hitsapan'ilay vehivavy zany mahafinaritra be le izy na de eo ihany ara le hoe filalaovana ialana azy. Mandritra an'izay ela de ery amin'ilay lohan'ilay clitoris ary ambony ary somary lelafina tsara ny tanany ialahy eo ambony, somary mipelipelika eo amin'ny lohan'ilay clitoris io na ialahy ara de mahita hoe somary dangitra eto amin'ny lohany ka zay koa angela andrasan'ny vehivavy de miezaka aloha manao an'izay le somary tandrimotandrimo izay ny ratsan-tanany ialahy na ny tanana iray na ny tanana roa de mba misy fahafinaretana ho an'ny vehivavy.